Atolotra indray ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'izao fandarana dinika. Rehefa alatsinainy tahaka izao dia manome fotoana eto sika hiresaka mahakasika ny fiainam-pirenena ao anatin'izao ataontsika hoe mafampana izao mihazakazaka ny toe-draharaha indrindra ihany koa ny mahakasika ny fifidianana no resahantsika atao amin'izao fandarana izao araka ny efa mahazatra anareo amin'ity anio ity tsika dia manana ny vahiny ny filoha lefitry ny RMDM pasteur Edouard Tsarame izy no hitondra sy resadresaka ny mahakasika ny fahitan'ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao akasitrany ianao tompoko nanaiky ny vahiny sy namaly ny antso atao anatin'izao fandarana izao. Sotra betsaka amin'ny fanasana ny teknisiana sy isika rehetra any an-tokantrano tsirairay avy mankasitraka amin'ny fanarahana an'ity inao manjery zay mamitsika ity dia manentana anareo anaraka hatramin'ny farany. Arak'izay dia entaniny anareo hiaraka aminay ao anatin'ny ora ray eo tahaka ny mazahatra ny fandarana avy hatrany dia ho atomiko hoe ny fizarazarany mpanohatra amin'izao fotoana izao raha tsapatra amin'izay ony hoe hiaraka anala izao fitondrana izao eo amin'ny sezany somary mizarazara ny mpanohatra amin'izao fotoana izao tsy fantatra mazava very ny mpanara-baovao hoe aiza ho aiza ny position na ny hoe tena toerana le mpanohatra amin'izao fotoana izao tsy manome vahana ny mpitondra ve ny fisian'izay ataontsika hoe fisaratsarahana kely madinidinika izay andriamatoa pasteur Edouard Tsarame. Ny fomba fijery no mizarazara fa tsy ny mpanohitra no mizarazara. Ny mpanohitra zany dia ray ihany satria ny zavatra toerina ray ihany. Ny toerin'ny mpanohitra dia zao régime na izao fitondrana zao dia ny mpanohitra koa zany dia ray ihany koa manohitra an'izao fitondrana zao. Tsy misy mpanohitra mizarazara. Fa ny lala-kevitra no entin'ny mpanohitra no maro ary izay malagasy atsika zay ny hevitry ny maro mahatakadavitra ary ny hevitra koa terabary ka mahaparti politika mahantoko politika azy zay tsara ny hevitra maro lafy hoentitsika miatrika lay fiainan'ny firenetsika tsy mizarazara akory fa ny fomba fijery angamba no izy anovantsika azy hoe mizarazara fa ny mpanohitra dia tsy mizarazara fa ao anatin'izay izy dia samy manana ny hevitra ijorony dia ireo hevitra rehetrarehetra reo ao anatin'le fanoherana no mampitambatra anay ary zay ny sloganay hoe ny fitiavan-tanindrazana no mampiray atsika ka izay fitiavan-tanindrazana zay zany no manambatra anay ho iray ao anatin'le fanoherana. Faharoa fahatelin'izay ny fanoherana koa dia lalàna no mametraka azy ary zay mahalala mpanohitra manaraka ny lalàna zay dia tsy maintsy mijery ny fomba amerenana nyity firenentsika ty mba ho tany tandalàna na eo ny fandikan-dalàna ny tsy ataon'ny mpitondra na eo ry zavatra maro ataon'ny mpitondra tsy ny mpanohitra mihitsy no andeha ho azony provocation na filambaniny ohatran'izany fa ny mpanohitra dia mijanona mampanohatra azy ho tombotsoa sy ho ary fany nyity fireneny ity ka tsy ho azo ny mety ho fingapingana politika na fandripandrika politika zay ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Milaza ianao fa ny fipetrahan'ny fanoherana no mametraka an'izay ataontsika hoe ary fan'ny fitondrana izay hatramin'izao aloha zany mbola tsy nivoaka ilay décret d'application ilay fametrahana ilay tena fanoherana eo amin'ilay chambre basse chambre haute le ry amin'ny antenimira rotota izay lazaiko izay manahoana no mety ho fipetraka izay fisian'ilay rafitra tena demokratika mametraka an'izay satria ao anatin'izay rafitra izay no misy ny ataontsika hoe fanoherana ho an'eto Madagasikara no avin'izay raha mbola tsy tafapetraka foana izao taona 2023 tsika hiditra taona 2024 izay mihitsy no resanay raha ohatra ka hoe fanjakana tena te-hampiaina na te resaka an'izany demokrasia marina zany ny fanjakana misy amin'izao fotoana zao efa ely eo ny tafapetraka fa le fanjakana mihitsy no tsy mieritreritra ny ametraka an'izany tany tandalàna sy demokrasia zany eto amintsika dia io hitadiavan'la lalana maro samihafa no anakanana an'io dia zay nefa tsy mahasakana ny mpanohitra tsy hanohitra na ao anatin'ny assemblée na tsy ao anatin'ny assemblée ny mpanohitra dia mpanohitra ihany fa lalàna no mametraka azy eo ka tokony lalàna izay olona nanao fianianana tamin'izany lalàna zany tokony hanatanteraka an'izany fa ny mpanohatra dia mijanona ho mampanohatra azy raha izay faharoa mena traho raha zaho no mpitondra hoe misy zavatra voasoratry ny lalàna na nataon'ny lalàna tsy tanterako ao anatin'ny 5 taona latsaka ho tapitra ny mandahana io le zavatra tsy tanteraka mena traho
matsapa avenareo fa mipetraka zany zay ataontsika hoe toeranareo mampanoatra zay na tsy eo ary zay fisian' zay lalàna zay ny mampanoatra neny nataonay ho an'ny tanindrazana fa tsy nataonay hoan'ny mpitondry nataonay iarovana nyity tanindrazana ity iarovana ty firenetsika ty iarovana ny zavatra mety mioapefy ataon'ny mpitondra fanjakana zay no mampanoatra anay mipetraka ave zay zavatra zay na tsy mipetraka araka ny itiavanay azy ary izy na itiavan'ny vahoaka azy ary izy de mba nanao zay mety ho vitanay sy tratranay zahay somary dira kely ihany makasika an'izay fanoeran'izay mialohan'ny resantsika nyresaka makasika fifidianana am'izao fotoana izao lasa ohatrany hoe lasa fanao ve zany satria miforona etsy serony ataontsika hoe vovonana maro samihafa tamin'ny indrindra tamin'ity taony ity lasa efa nilazainao teo moa hoe mijarazara le hevitra fa ny fanoerana iray ihany ka zay ny antony mahatonga anao hoe le fomba fanao politika ve tsy afaka ny ataontsika hoe mitambatra ho ray nareo ve manana ataontsika an'izay hoe assurance na hoe fatoisan-ten'izay hoe afaka andresy an'izao fitondrana zao tokoa raha hoe samy mananganangana kely etsy serony lay vovonana lasa hoe tsy mitambatra ray le fanoerana zany tsika manko efa nataon'andriamanitra ho izay tsika zany olombelona samy nataony manana ny lohany tsy nataon'andriamanitra loha anankiray ihany tsika fa andriamanitra mihitsy no efa nampizarazara ny loha eny amintsika tsirairay avy samy manana ny lohany zany ny olona tsirairay avy tsy ho terenao loha anankiray ny mpitondra ary tsy loha anankiray nefa samy ao anaty fitondrana fa maiky avao ny mpalohatra tsy loha anankiray raha fa tsy loha anankiray zany izy de manana fomba fijery samy hafa zany fa ny tambaranay ireo agny na mpanohatra avy aizy izy na izy na vondrorino dia ho an'ny tanindrazana zay ny tambaranay ireo ary rehefa miresaka tanindrazana miresaka firenena dia afaka mitambatra izahay satria ho an'ny tanindrazana le izy misy mitsangana avy ato de misy mitsangana koa avy ato de misy mitsangana avy ary de misy mitsangana avy ary fa rehefa iresaka firenena zahay de afaka mitambatra zahay somary lasa ataon'ny mpanao politika ataontsika hoe fakana ny fomba vahoaka sy fomba firesaka ny hoe fitiava-tanindrazana fitiavana ny firenena andriamatofo loha lefitry ny RMDM afaka faritanao ve amin'ny mahainao anao hoe ohatrotriny ahoany zay tena hoe fitiava-tanindrazana zay indrindra moa zany ho anareo mpanao politika satria lasa lalaovina ao anatin'izay foana le vahoaka malagasy lalaovina am'izay le fomba firesaka sy fiteny eny io moa misy miteny hoe fitiavana no lehibe indrindry de ny sasany koa miteny hoe fitiava-tanindrazana no ambony tsy misy maharatsy an'izany rehetrarehetra zany eketsika zany ary tiatsika zany zay fa kosa ny asa ao anatin'izay no mamaritra an'izay teninay mpanao politika zay raha zahay miteny hoe tia tanindrazana jereo ny ataonay iza moa le tanindrazana ny vahoaka malagasy ane ny tanindrazany ity tany hitsatsika ty ane ny tanindrazany ny fitiava-tanindrazana de ny fitiavana piray tanindrazana raha tsy mamaly ny etaeta ny piray tanindrazana raha tsy mamaly ny etaeta ny vahoaka malagasy de ataoko ahoana moa nilazany hoe za ty tanindrazana nefa ny vahoaka malagasy piray tanindrazana amiko tsy tiako fa rehefa mamaly ny etaeta ny piray tanindrazana zay no atao hoe ty tanindrazana androso kely any isika nilaza nareo fa hidina an-dalambe mandrakity ny androany aloha zany mbola tsy tazana le izy inona ny mety ho antony zay fitaritana olona hidina an-dalambe zay tena manana toko tokoa ve anareo fa hatarika olona ahafahana ataontsika hoe zay le hoe filazana fa leo an'izao ny fitondrana zao ny teneninay hoe ny hidinana an-dalambe ny tsy hoe noho ny fitiavana tsy fitiavana ny fitondrana tsy zay fa le zavatra iainan'le vahoaka malagasy mihitsy no nyresahanay anay zany koa zay mbola nametraka fepetra hoe reto ny fepetra mialohan' zany rehetrarehetra zany ny voalohany de nyresaka mpanao politika zahay manangona andreo mpanao politika efa ratsika mahalala efa tafatsangana ny komity ny fanavotam-pirenena ny faharoa de iresaka am'ireo tsy mpanao politika zahay ny syndicat ny société civile ny ray aman-dreny ara-panahy ny ray aman-dreny ara-drazana ary ny mpandraharaha misy eto am'ty firenentika ty samy mahatsapa ny ngidiny sy ny faharariny zao fitantanana ny firenena zao ifampiresahana ary ny fahatelo de iresaka amy mpitandro ny filaminana zahay ny manamboninahitra rehetra misy na zandary na polisy na miaramila iresaka tanindrazana tsika hoe
zao ny iainan'le firenena ary rehefa vita zay ka tsy misy miaino rehefa tapitra zay ka tsy misy miaino de zay miteny fa hoe inona ary ny mety ho enony reto olona reto ny feo ny vahoaka malagasy ary iza no eretreretiny fa malagasy atoko ino no afaka betsaka neny ny olona afaka manao fivorina fa zay tsy afaka manao fivoriny be de be fa manina moa zay tsy afaka manao an'izany vo hitatsika voaingana tetsa antsimon-drano tetsy andorany fotsy ny tokony mpitondra zany afaka manao fa zay manino tsy afaka manao de aiza zay no anao fanjakana nametra fa hoe manao amin'ny toerana anankiray mifefy fanjakana ny ministera ny aty tany hoe manana toerana mifefy omeo ary le toerana mifefy raha manana anareo de tsy maintsy mpandrarahana zany no angatahanay e nefa ny mpandraraha angatahanay ampitahorina de aiza zay no andeha aiza zay no andeha de voatery tsy maintsy zely toerana malalaka no andehananay arabe zany malalaka de iny va zay no andeha raha ohatra ka tena tazominareo ny teninareo fa misy toerana mifefy omenareo de omeo anareo anay fa zahay hoany am'izay toerana omenareo anay hamorinay vahoaka fa rehefa tsy zay kosa miala tsiny miala fondro fa tsy maintsy haneo ny etaetany vahoaka malagasy zahay satria mitaraina aminay ny vahoaka malagasy hamaly azy zahay ka hoatsika re maniry mangetaeta ny teniny remidebo irotsaka andalambe mbola ao anatin'ny etapy tsika zao mbola mamarana le etapy ho atongavantsika amin'izay lalana faran'izay raha ohatra ka voavaly mialohan'ny fotoana ny zavatra takiny RMDM ino moa ny ilatsika arabe hanao ineny tsika ifandona fotsiny egny na iady fotsiny egny tsy mila an'izany tsika raha ohatra ka voavaly ny etaetan'le vahoaka voavaly ny jirama voavaly ny vidim-piainana voavaly ny zavatra takin'ireo mpandraraha rehetrarehetra reo voavaly ny zavatra takin'ny syndicat voavaly ny takin'ireo ny société civile madio mangarahara ny fifidianana ina ny idirana ilanao valiny eny an-dalambe hanao iny egny fa raha ohatra ka manao be marenina azafady firenena iarahantsika manana Madagasikara samy mitady vahaolana tsika ka rehefa tsy eno inareo de situna lakolosy zahay zany hoe ao arinan'le fanavotam-pirenena ve zany sa inona ihany koa ny tena tianareo atongavana am'le resaka fanavotam-pirenena sao de mba afaka mamitondra fanazavana makasika zay ny tianeo atongavana am'le fanavotam-pirenena moa anarana zay fanavotam-pirenena zay fa mazavana zany hoe tsy misy tiana ankoatry ny fanavotam-pirenena satria mahatsapany re tsy misy tsy miteny na iza nandray fitenenana fa latsaka katerena ny firenena de ino ary ny atao rehefa latsaka katerena ny firenena atao inona samby tazana eto tsika de mitady fomba ny mpanao politika hoe latsaka katerena le retsy ny firenena ndao tsika ny mpanao politika rehetra hivondrona hanavotra ny firenentsika zay no hivondronan'le mpanao politika tsy mitovy hevitra io samy manana ny kolerany io samy manana ny antokony io samy manana ny fireany io samy manana ny vondro misy azy io fa rehefa resahana le fanavotana ny firenena afaka mitambatra afaka mivondro satria fanavotana ny firenena no atao de jerena hoe ino ary no mampitambatra atsika ao anatin'izay fanavotam-pirenena zay namoaka zay fotokevitra ina ny fotokevitra hoetitsika am'ty fanavotam-pirenena ty mazava ny fotokevitra ijororay hoe famerenana ny tanytandalana sy fanajana lalam-panorenana ary ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena nampitambatra nay rehetrarehetra io tsy nisy nitsipaka nay ray azy ny faharoa nanangana rafitra zahay ny rafitra napetrakinay dia mazava koa hoe ny rafitra ny candidat filoham-pirenena 2018 sy ny candidat filoham-pirenena 2023 no mitariky an'izany komity ny fanavotam-pirenena zay de ny komity mpanatateraka zay tarianay de ny commission zay ao ambanin'izay eo zay miasa am'izao fotoana zao ho am'izay fanavotam-pirenena zay efa be ny asa natao ary tena manatratra an'ilay eretreretiny fanavotam-pirenena ho atao ary hisy ny fiaonam-be andian'ny fahatelo satria ny andian'ny voalohany nametrahana an'ilay fotokevitra
ny andehan'ny faharoa nametrahana rafitra ary ny andehan'ny fahatelo hanaovana fanambarana lehibe iraisany rehetra fanambarana lehibe iraisany rehetra de tsy hoela de hiroso am'izay ny komity ny fanavotam-pirenena ho am'izay andehan'ny fahatelo zay ny tanjony fanavotam-pirenena mba tsy isiny fifandonana misamalagasy tsy isiny fifandonana samalagasy tsy manana tombotsoa am'izany tsika na iza tsy misy manana tombotsoa am'izany tsy fantatro iza hoe ny manana tombotsoa amin'ny fifandonana fa izahay de mahita fa tsy manana tombotsoa amin'ny fifandonana atsika raha mbola misy zavatra tokony hovahana ndao vahatsika mba hirosotsika amin'ny fifidianana madio mangarahara ekendrehetra zay ny ao anatiny asan'lay komity ny fanavotam-pirenena mazava zany zay fa tombotsoan'ity firenena ty no ambony indrindra aminay mpanao politika rehefa tena mifampiresaky zahay fa ny ambadiky moa zay asakasakan'izay any ambadika agny fa zay tsy fantatray zay fa ny fantatray de hoe havotana le firenena atao zay fomba rehetra hanavotantsika tanindrazantsika ty maromaro ny fafanambarana nataon'ny atoko politika maro samihafa ny vovonana maro samihafa mikasika an'izay rehetrarehetra zay hoe ho fanavotana ny firenena miantso ny fitondram-panjakana mitsifotra daholo aloha izy reny am'izao fotoana zao manahoana ny herijika sy ny tokonaina am'izay resaka fanavotam-pirenena fa atsika mametraka an'ilay ataontsika hoe filaminana tsisy ny fifandonana zay ka ny tanjona tamin'ny fanambarana rehetra zay natao ane mba nieretreretana fanjakana misy fanjakana eto e zay ny eretreretiny olona zany hoe misy fanjakana eto dikan'izay hoe misy fanjakana zany misy ray aman-dreny eto ka adidiny ray aman-dreny no manao zay hampilamina hampisy fitonina de zay nahatonga ny na ny mpanohatra na ny mpandrarana ny société civile na ny ray aman-dreny ara-panahy mitady vahaolana omena ny mpitondra fanjakana mba hilaminany le firenena miaino an'izay ve ny mpitondra manaiky an'izay ve ny mpitondra anazy zay zao iarahantsika mahita ny firenetsika tandindomindroza ny firenetsika ary mananotanina ny mety ho fipoahana na ara-politika na ara-sosialy na ara-toekarena eto amin'ity firenetsika ty de iza ny tomponantoka am'izay alainay ny adidinay alainay ny mety ho anjara brikinay manoloana an'izay mba tsy ho tomponantoka izahay kao ho sorany vahoaka sakay hoe ianareo nahatonga an'io de asehonay le vahoaka hoe nanao izahay fa hatreto ny vitanay satria misy tompona andraikitra tokony hanao an'izany eo fa tsy nanao izy de any amin'ny fifidianana izy no tsara iny vahoaka somary iverena kely andriamato pasteur Edouard Tsaramiana mahakasika ny resaka fidinana an-dalambe ty satria nisy fotoana tamin'ny octobre 2020 raha tsy diso nisy atoko avy amin'ny fanoerana izay ihany koa nilaza ny saika hidina teo anosy nahazo fampitandremana mazava ho azy tsy tanteraka ihany koa le izy aloha lasa saina ny vahoaka rehetra am'izao fotoana izao hoe inona tokoa le zava-mitranga marina mandeha be mantsy ny resaka tetezamita fiaraha-mitantana am'izao fotoana izao tsika efa fotoana vitsy zany sisa ny joron'ny fitondrana aiza ho aiza ny toeran'ny RMDM am'izay resaka tetezamita resaka fiaraha-mitantana sy ny ohatran'izay satria maro ny zavatra eno eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny mila hazavaina ny sain'izy ireo mila mazava ihany koa ny fomba ataontsika hoe tena zavatra ao ambadiky ny fihetsiketsehana ao ataonareo sy ny fidinana an-dalambe matetika mantsy zay rehefa hoe midina an-dalambe aloha zany de fanonganana foana ny ao an-tsain'ny olona na fitedavana seza zay aloha tokony hadio mihitsy zay le teneninay mba hampadio ny sain'ny mpitondra fanjakana zay mitady miteny foana hoe korotana lava ty de tokony izy mihitsy hoa no tokony hamaritry tsy mety ny firotsana an-dalambe fa ny onkevitra an-dalambe fa raha neo hevitry nareo de etsy de milamina ny sain'ny mpitondra am'izay hoe etso nareo no tokony aneo hevitra tsika ne efa nanana ny kianjan'ny demokrasia efa nananatsika ne zay ny kianjan'ny demokrasia zany fa ny olona tonga teo amin'ny kianjan'ny demokrasia tsy nieritrehitra hoe hanongam-panjakana fa aneo ny heviny izy zay mahatany demokratika atsika fa maninona no lokona fanonganam-panjakana le izy fa maninona no alefa am'izay ny resaka fa ny okevitra filazana ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena no mandehanany olona aneo ny heviny
avelo ny olona alalaka ny eo ny heviny fa tsy voatery hoe rehefa maneho hevitra de manonga-panjakana zay rehefa manao hevitra de manakorotana zay ny ino tsy mety aminay zay no toerinay ka na aiza betsaka anivelany agny betsaka ny olona mirotsaka an-dalambe fa tsy misy fanjakana miongana betsaka ny olona mirotsaka an-dalambe fa tsy misy fanjakana miongana fa maninona no atao hoe rehefa maneho hevitra de manonga-panjakana zay ray zay faharoa fahatelon'zay zahay aloha ao amin'ny RMDM de miteny zahay tsy mila ny tetezamita aoka aloha azava zay tsy mila tetezamita zahay ino moa ny ilana ny tetezamita tsika misy manana lalam-panondrenana ka manino ny lalam-panondrenana io tsy ampiarina fa io ny ilantsika le tetezamita atao ino ambany tarana ny fotoampiasany reto mpitondra reto ve zay hoe ny anovana an'le tetezamita sa tetezamita hatao ina le izy seza ho aniza iza le mitady any seza de omena aniza le seza tsy azoko raha mitady seza fifidianana iny no anomezana hoe vahoaka malagasy seza ko maninotsika tsy miroso amy fifidianana mba azotsika le seza fanovana tetezamita zany hoe tsy marina zany hoe tetezamita fizarana seza zany tsy marina zany fandetehana firenena famotehana firenena ndray zany fa tsy fitadiavana seza raha hitady seza ndao iroso amy fifidianana fa io no malalaka sady ekely lalàna ny fahazoatsika seza amin'ny alalan'ny fifidianana nanana député tsika tamin'ny alalan'ny fifidianana nanana mera tsika tamin'ny alalan'ny fifidianana nanana filoham-pirenena tsika tamin'ny alalan'ny fifidianana nanana sénateur tsika tamin'ny alalan'ny fifidianana tsika tsy seza nga zany seza ny zany dikan'izay misy seza zany ateraky le fifidianana ka raha hitady seza tsika ino tsy anaovantsika fifidianana tsy sarotro de zany raha tena zay mihitsy nitanjona hoe hitady seza ndaotsika hanao fifidianana raha ohatra ka tsy tiatsika zao fitondrana zao fa te hanova fitondrana tsika de manao politika ampitantanana itsika hanohanatsika olona na andehanatsika ifampiresaka am'le olona hoe zay reto mitady seza amin'ny alalan'ny fifidianana ka ity ny olona hitanay fa hahazonay zany seza zany de inona ny olana am'zany tsy olana le zany raha seza marina hoa no andeha tady amina fa tsy famotehana firenena raha famotehana firenena ndray moa le izy tahaka ny nataony sasany hoe mitariky olo an-dalambe de mamotika fananan'olona de mandoro fananan'olo de mamotika an'zao rehetrarehetra zao tsy miarina Madagasikara zay ndre tsy haiko zay ndre tsy fantatro alohany am'izay agny tsy fitadiava-tseza zany fa famotehana zany ka raha amotika zany angamba tsy toetsainay zany somary androso antsika pasteur mahakasika an'ilay prime ministre sy ny resaka fitsipaham-pitokisana maro samihafa zay hita ihany koa ny fanehoan-kevitra teny nandritra an'izay fotoana rehetrarehetra zay voalaza mantsy fa ao anatiny hoe andraikitry ny prime ministre no mametraka ny filaminana sy ny fandriampahalemana manerana ny nosy androantsika miresaka io ve mbola mipetraka ve zay ao ve le andraikitry ny prime ministre mametraka an'izay andraiky ny nametrahana azy zay ny filaminana tsy misy eto Madagasikara na ny filaminam-bahoaka na ny filaminana ara-politika na ny filaminana ara-toekarena na ny filaminana ara-sosialy tsisy tsy afaka hiteny ny premier ministre androany hoe malamina Madagasikara tsy misy filaminana eto ary mandainga zay miteny fa hoe misy filaminana eto proof ireny fitsipaham-pitokisana nataony solombavam-bahoaka raha ny tany sainy solombavam-bahoaka atao daholo ny tsy filaminana eto amin'ny firenena zay andraikitry ny prime ministre zay nahatonga an'le zareo nahatratra 5% nanao sonia an'ilay fitsipaham-pitokisana zany no proof fa tsy milamina eto Madagasikara ka noho izany raha ohatra ka zavatra tahaka an'izany no andeha anomanatsika sy andehanatsika hanao zavatra hafa akoatry ny fifidianana de mialatsiny zahay efa androany izy tsy milamina raha pitso izy tsy milamina de ovina izy eritreretintsika vita mandamina an'io fifidianana ihany na raha ohatra ka endry de mamitra-pialana zay satria ovina moa zany nisy gouvernemanta no nanatrika ny solombavambahoaka tapitra ihany session tsisy matoa tsy mahasamy fanatrika ny efa tsy milaminy solombavambahoaka zany hoe solo tenany vahoaky hitondra ny feon'ny vahoaka sy ny hetaheta ny vahoaka
eo anivon'ny mpanatanteraka fa tsy nataony zany satria mahatsiaro lay lehiben'ny gouvernemanta fa tsy milamina alamino raha fa tsy voalamina miala velao koa ny hafa hitondra zay tsy mila teteza mita betsaky inareo ao maro ianareo ao namoa iny rera ngany nanoana nyty fitondrana ty tsy orera reny manoana ny fitondrany io fa betsaky ko sanatria koa ve fa tena fa tsy isy olona tsony ao amin'ny filopirenena afa-tsy lio ihany mampieritreritra daholo zany fa tsy manana olona ve ny filopirenena io ny sisa farany nananany efa niala daholo ve ny olona ny teknisiana ny manapahaiza efa niala azy ve ny cerveau rehetrarehetra re efa tsy ao ve fa io ny sisa farany didiny vaoaka malagasy mahita sy mijery an'izao fandaharana zao no mamakafaka an'izany hoe marina ve zany sa tsy marina raha misy soloa io fa manimba ny firenetsika ka zay indrindra mantsy pasteur Edouard Tsaramia makasika an'iny hoe andraikitry ny filopirenena ihany koa eo ankilany manala azy fa maro ny zavantranga aloha tsy adinotsika ny zavatra indrindra moa zany ny resaka tany kongo reny akazobe sy ny maro hafa tsy fandripalemana maro isan-karazany ny fanondranana sy ny tantely afa-drakotra maro samy hafa am'izao fotoana zao mety ho azo everina ve mahatonga an'io prime ministre mbola tafajoro hatram'izao mety misy fifanarahana ambadika ve eo amin'ny filosiny prime ministre engany ho disotsika amy raha lahy fa miahiahy engany eo ho disotsika fa tsika miahiahy hoe ino loatra re no mamatotra any filopirenena am'ty prime ministre ty raha zao zavatra mitranga eto amin'ny firenena zao sanatiavana sao de mba fa vita sonia any ivelany agny ka lafo Madagasikara ka acte de vente ho tonga ana tokantranotsika tsirairay zay tsika voataitra ratsy zany hiady amin'iza tsika rehefa tsy aory zareo nefa ny acte de vente efa io sao de efa lafo ary ty firenetsika ity mampiahiahy ane raha tarisaina zao tany kongo volamena agnaty brao volamena antsika ao any amy banque centrale tsy volamena ihany ohatra ny tany antsimo tany ambovombe tifirana gasy mitovy aminao mpianatra mitaky ny borsa tifirina maty re olony de jerena fotsiny le prime ministre lehibe ny gouvernemanta zay natao hiaro ny firenena hampisy fitoniana eto de zany hoe hampitony de verina fa milamina ve ny fianakavian'ireo olona reo zany zao de tony ve ny fianakavian'ireo olona reo io hitatsika tany amangabe voaigany io aiza ny ahitana zany fandripahalemana zany tompoko manana didy tsika manana andraikitra tsika napetraky ny vahoaka amitsika ho tsaraina isika amindreo adidy sy andraikitra io am'izay nampiasana azy nampiasaina tamin'ino ny adidy sy andraikitra nomena anareo ho tsaraina atsika ary tena ho tsaraina tokoa sao de mieritreritra raha fa tsaraina amin'ny adidy sy andraikitra zay zana aminao de lazaina fa manao valifaty ny olona tsy valifaty zany tsy valifaty zany fa matoy anao napetraka eo nisy zavatra taky ny firenena aminao taky ny tanindrazana aminao rehefa tsy vitanao aleo ny ala to zay napitsoka sy nampidina an'ty firenena ty any ankady takan'izao ko miala tsiny miala fondro tantara tsy fanadino voasoratra amy tantara daholo ny zavatra rehetra zay mandalo ka na iza nanao azy ho tsarainy tantara atsika ary ho tsarainy vahoaka malagasy tsika makasika an'izay resaka andraikitra sy adidiny ataontsika ireo mpanatanteraka fa eo ihany koa ireto solombavam-bahoaka andriamatoa filoha lefitry ny RMDM manahoana ny fahitanao maro de maro lay ataontsika hoe zavantranga ihany koa teny amin'ny anteny meram-pirenena teny indrindra tamin'ilay fionana farany teo solombavam-bahoaka 7, 8, 3, 12, 1,
2020 zay sisa mitonga miatrika zay fivoriana izay solombavam-bahoaka izy ireo anefany a toatra lasa variana etseroa mipetraka tena mipetraka ve zay andraikitry ny mahasolombavam-bahoaka raha ny fahitanao azy am'izao tsika miresaka zao e te todika any amin'ny vahoaka malagasy aho hoe ny safidy tsika solombavam-bahoaka natondra ny feotsika tokoa ve ireo solombavam-bahoaka no fiditsika namaly ny etahitantsika ve ny zavatra ondresandry zareo adidiny vahoaka malagasy an'izay zay le teneniko hoe hotsarainy asika hotsarainy asika ary mety zay koa ny mahatonga ny sasany mitady fomba rehetra mba hialana am'le fifidianana ka te hidirana any amin'ny tetezamita satria mahafantatra fa ho iverina any amin'ny vahoaka ny fahefana ary hangataka an'zany fahefana zany any amin'ny vahoaka de matahotra satria tsy nahavitany adidy tsy nahavitany andraikitra ka na oinona zavatra misy na ino zavatra misy ny vahoaka ihany tompony teny farany ny vahoaka ny masomandidy tany republikany tsika fanjakana oentim-bahoaka ity ny vahoaka ny tompony fahefana avelo ny vahoaka hana ny safidiny ataovy malalaka ny safidiny satria anazy ny fahefana miresaka an'izay solombavam-bahoaka zay de tia metraka an'izay fantaniany zay any a hoe tsy tokony ho asina fepetra am'izay ve manomboka eto ataontsika hoe fifidianana an'ireo reo olom-boafidy zany lay olona hofidiana ametrahana tena ataontsika hoe fepetra maro isan-karazany tsy maintsy zao sy tsy maintsy zao satria lasa ohatry ny saritsariny zay manam-bola fotsiny sisany am'izao fotoana zao ny hoe afaka mandoha an'ilay caution de afaka mirotsaka de ary efa aveo midona am'tolana ny firenena de mifammetsiny eo fotsiny ray tsy tokony efa fotoana ave zao fa tsika mametraka rehefa ho solombavam-bahoaka olona mila nanao lalàna na rehefa solombavam-bahoaka mila olona ohatr' zao rehefa filoha tokony ohatr' zao be ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina tsy efa fotoana ave ilaina ny fepetra mba hisoroana ny mety ho zavatra tahaka an'izao kanefa za manana ny hevitro tsy ny fepetra no mahatsara olona ary tsy ny fepetra no maharatsy ny olona fa ny olona rehefa ho tsara na tsy misy fepetra azy de tsara izy ny olona koa rehefa ho ratsy na misy fepetra azy de ratsy izy lalàna ny rangay no efa misy eto hoe ino moa ny asan'zany solombavam-bahoaka zany manaramaso ny asany gouvernemanta ary manao lalàna mba hirosony ty firenena ty any amin'ilay fampandrosoana aizy tsika zao aizy tsika zao inona ny ataony député rehefa tonga ny gouvernemanta manangatanana ny sisa ataony ka zay indrindra mantsy lasa ohatrany hoe lalaovina le fiainam-pirenena na ny lalàna raha misy ny sasany tsy mahay araka ny fieno tsisy zay fotsiny le izy hoe manangatanana miendrika an'izany ve le vahoaka malagasy matofidiana ho apetraka eo zay nataoko hoe lasa vola sisany miasa eto amin'ny firenena ka zay le hitodiako any amin'le vahoaka ao amin'ny faritra anankiray any na district anankiray any tsy olona anankiray no mirotsaka ao fa manino tsy le olo tokony hatondra ny etahitan'le vahoaka no fidiny tsika mako babony zany hoe ty olony akaiky ny mpitondra tsy akaiky ny mpitondra no ilaina fa akaiky ny vahoaka ary zay no tokony anentanako an'le vahoaka ny olo akaikinareo ihany no fidina fa atao ino le olo akaiky ny mpitondra nga izy tika olo tenrena zao tsika député firy akaiky ny mpitondra mera firy ny akaiky ny mpitondra aiza ny tany misy ny firenetsika am'izao porofoinareo vahoaka malagasy fa mahavahany olatsika ny fifidianana olona akaiky ny mpitondra porofoinareo zao ka nahosinao fepetra takiny ahoany io de hiverina foana zavatra taka zao fa aleo re ny fomba hifidianana an'le olona mihitsy no resantsika hoe aleo fidina amin'ny alala n'lay olona akaiky an'le vahoaka fa tsy akaiky an'le mpitondra ny antsika ataoko ao fanoherana ane ka 5 fa nanao ny asan'le 5 raha ohatra ka ataotsika hoe 80 isan-jaton'ny solombavam-bahoaka tao amin'ny antermera-pirenena io avy amin'ny fanoherana de mino vetsika fa ohatran'izao ty firenena ty mino vetsika de ohatran'izao ty firenena ty tsy ohatran'izao kosa ny firenena
fa aleo re mba ho jerentsika am'izay le tanindrazantsika sy ny firenentsika fa tsy mahasoa atsika ny manao zavatra tahaka an'io hoe vola no andeha safidy ny vola re olona dia raisina amy tanana fa ny safidy mivoaka anaty fo roa samy hafa zany niza manam-bola raiso amy tananao fa ny safidinao kosa aoka ivoaka vo anatin'ny fonao ao efa somary nresaka kelan'izay fifidianan'izay tsika fa tiako amaranana nresantsika makasika an'ilay maro samy hafa teo Andriamato filoha lefitry ny RMDM pasteur Edouard Tsaramy tiako antanina kely ihany makasika an'ireny taratasin'ny ministry ny atitany reny ministeran'ny atitany teo aloha teo lay famerana le fa voaresakitsika teo ihany tsy afaka mirotsaka andalambe fa tsy maintsy anaty trano vo mifefy ny atoko politika rehefa anao fivoriana fampivondronana olona voaingana ihany koa iny namoaka ny resaka anao fakakevitra amin'ny préfet sy ny lehibe ny district le fipetraky le rafitra mihitsy ny mba mila azavaina kelyn'ny olom-pirenena satria very ihany koa fa ohatrany samy manao zay ataony fotsiny eto amin'ny firenena amin'ny ampanao politika am'izao fotoana zao ny ministerany atitany tokony anazava hoe reto le zavatra atao fa ny zavatra eninay any amin'ny faritra maro samihafa de tsy zay no zavatra misy agny fa fanerena olona zay nampiasa-panjakana io na ololeny an-tanàna io mba hifidy zao fitondram-panjakana zao mififidianana fa raha ohatra ka tsy mifidy an'io de mitadiava-toerana isy anareo nareo misy ny préfet manao an'izany chef district manao an'izany zany ve le tena tiany ministera ho avoaka sa mivily lalana ny baikony ministra rehefa tonga any ambany agny de izay le itenenanay hoe maninona re raha te hanao zavatra mangarahara atsika betsaka ane ny zavatra azo atao e betsaka ny zavatra azo atao fa tsy fitondranao zavatra ohatran'izany ao anaty katoky ny fifidianana mandrary mampiayay olona ny avy aty miteny fa hoe ny asa vitany fitondram-panjakana no anovana tatitra tsy zay ny ary manatanteraka hoe fifidianana zavatra resahany agny hino moa ny zavatra vitany fanjakana am'zany fifidianana zany hoe tsy maintsy lany premier tour zay ve le izy fa aodina fotsiny fomba hitenenana azy de tsy fatatsika fa ho hitatsika eo fa sabo tsara ny tantara ho atsika na mpiasa-panjakana mba hiangavina ianareo zay manao ny asany fanjakana na administrateur na mitatana ny raha-raha-panjakana rehetra mba ho netre tsy miandany tsy mitanila na aminiza na aminiza fa ataovy re ny asa nametrany firenenanareo ho tombotsoa ny malagasy mpiray tandrazana fa raha sanatiavina ka hitanay misy porofo mivaingana fa nanao zavatra mihoatra noho ny fahefana nomenanareo ianareo tomponantiky nareo ary tomponandraikitry nareo fa tsy maintsy misy fepetra kosa no ho raisina amin'ny olona tahaka an'izany fa tsy ho leferitsika aleo gabraraka ohatran'izao foana ty fireneny ty fa ho avela ohatran'izao iovany ty mpitondra ty iova io tsy natao mandrakizay ka so de ieritreritra nareo raha pitso afaka pitso hoe fa ho averinay aminareo io hoe reto dao ny zavatra nataonareo ka so de zay re mba tsy hifanomezantsika tsy ny lava eto fa zahay mila firenena mandroso fa tsy andeha iady aminareo lava no atao eto na andeha anenjika anareo amety tsy fombiazina adalana mety nataonareo fa mila firenena mandroso zahay ka ny ampandroso an'ity firenena ty no anankananay sy itenenanay any zavatra tsy mety tahaka an'izany efa fandroany zao ity prime ministre ity Andriamato filoha lefitry ny RMDM mitondra an'izao hoe fifidianana zao
zao ve le endrikendrika fifidianana raha zay ataontsika hoe traikefa ny tokony ananan'izay amin'ny fikirakirana ny fifidianana. Miala mako ny fitondram-panjakana rehefa resaka fifidianana ny resahana hoe tsy izy izy ny karakara fifidianana fa ny seny de ny fiteniny zareo de hoe matoky ny fahaleovan-tenany seny zay ny fiteniny rehefa tenenina sy alalinna nefa ny zavatra atao mifandrirotra ihany ny asa ataony seny sy ny fitondram-panjakana ao anatiny ao. Ka eto tsika de tena miteny fa ny ilaitsika ny fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra tsy terena ekena na terena hadio fa fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra ataovy madio le izy ataovy mangarahara le izy de ho hitantsika fa ny fanekeny rehetra azy. Fa raha prime ministre ty io moa prime ministre efa nanao fifidianana hampandany ny filoha am'izao fotoana zao didikan'izay hainy ny nampandany azy de mbola tsy tao anatin'ny fitondrana ary izy hainy nampandany azy ao anatin'ny fitondrana ve tsy ho hainy mampandany azy de ho hitantsika ao zany fa tsy misy olo anaikinaiky an'izany tsisy olo anaikan'izany tena tsy misy anaikan'izany. Inona le mety ho endrika tsy fanekenan'izay satria hatramin'izao tsika pastera ohatry mijanjanona le vahoaka malagasy tsy taitra satria maro de maro le ataontsika hoe miakatra ny vidim-piainana ary misy an'izao zao mangina ihany aloha le vahoaka malagasy tsy leo ve le vahoaka malagasy? Tsy hoe tsy leo ny vahoaka malagasy, tsy hoe mangina ny vahoaka malagasy, tsy hoe resy ny vahoaka malagasy fa miandry an'io fifidianana io izy hamaliny azy. Ka le valiny manahoana mety anahoana sy anahoana satria zay mantsy le olana foana ane satria ny valy de mazava ny ataony vahoaka malagasy de hoe tsy hifidy an'io tsony zahay vasa ahita vahoaka avy any ivelany izy hasany mifidy azy fa raha vahoaka Madagasikara eto tsisy vahoaka hifidy an'io. Ka le izy mantsy lasa fifandritana ara-politika zay mihitsiny hoe ny eo amin'ny fitondrana milaza fa premier tour de vita ny aty amin'ny fanoherana milaza tsisy hifidy an'io tsony mampametra-panontaniana ihany zay zavatra hoe inona no mety hitranga zany. Ny hitranga mazava ny zavatra hitrangy ary soa ny fifidianana fa ino mampitranga azy rehefa mirosy le fifidianana de hitantsika ny zavatra mitranga tsika ny manao hypotezy fotsiny aty mialoha fa zahay de miteny fa hoe arosoy ny fifidianana ataovy madio mangarahara de hitantsika ny toyiny fa misy olona ne re olona de mampieritreritra satria te hanakanakana an'izao fifidianana zao tsy ahatanteraka le fifidianana no ny fahafantarana fa hoe zao ny toerana misy an'le vahoaka matahotra izy fa zay miteny hoe arefaso le fifidianana ataovy madio mangarahara ekeny rehetra. RMDM raha resahantsika atao lasa fitsikerana fotsiny fa aiza ho aiza kosa ny mba handraikitra raisiny avy amin'ny RMDM miresaka fanetanana ny olom-pirenena ny fotony eny makasika indrindra ny hoe fiomanana sy ny fiatrehana ary ny ao aoriany ny fifidianana amin'izay fizotran'ny fifidianana rehetra zay. Ny adidin'ny mpanohatra aloha zay raha izy tsy mitsikera tsy nanao ny asany izy zay tsisy mpanohatra andeha hanasoaso ny mpitondra zany tsy asany zany fa ny asan'ny mpanohatra de mitsikera tsy vitany mitsikera fotsiny manitsy tsy vitan'izay manitsy zay fa mitondra vahaolana ihany koa sady mitsikera manitsy de mitondra vahaolana ka ny adidinay zany no ataonay hoe mila mametraka ny adidinay zany zahay mitsikera izahay satria zay asanay manitsy zahay satria zay asanay ary manome vahaolana zahay satria zay no adidinay nataonay daholo zany profo mitoka amin'ny tendany tsy misy zavatra nitranga teto amin'ny firenena ka tsy nazomezanay vahaolana tsisy ny diran'ny corona isika nanome vahaolana ny RMDM vahaolana rongeza be nomeny RMDM tamin'ny corona hoe voalohany hidio ny sisy tanitsika 10 mars taona 2024
ny teny ny filohany RMDM hoe hidio ny sisy tanitsika fa misy loza mananotanina ny zao tontolo zao. Mifanohitra am'izay ny teny navaly ny fitondram-panjakana. Fanohitra. Nenjehina tahaky ny ahoana. Fa te hamotika ny toe-karena malagasy. Te hamotika ny Madagasikara. Tonga ny 20 marsa nakatona ihany lay sistany. Rehefa nakatona ny sistany, tafiditra lay olona nitonona ny tsimokaretina avy any ivelany. Iza ny tomponantoka. Iza ny tomponantoka. Ny RMDM zay nanome vahaolana ve? Sa ny mpitondra zay tsy nandrain'le vahaolana. Nanahoana ny fiainana teto amintsika? Firy ny maty. Niakatra avy ny toe-karenantsika. Efa zao moa mantsy le zava-misy zany am'izao tsika. Tena andraso aloha fa hitenao. Somary raha sitraka ao indrindra pasteur Edouard Tsaramely le any am'le resaka fifidianana ny tiako mba hitondranao an'le izy hoe le andraikitry ny RMDM mihitsy am'le hoany amin'ny fifidiananao satria ho tapitra koa na mandanay koa tapitra e. Satria ty fitondrana ty nitoerinay. De tsy maintsy manao bilan koa zay amy zavatra nanoheranay azy. Dahoro tompoko. Inona ny zavatra nanoheranay fitondrana ty? Ho tapitra itsikera fotsiny zay koa mba nanome solution. Rehefa tafitra le valanaretina de nanome solution ndray zahay. Mba tsy hafatifaty ny mpiray-tanindrazana, andao re mba ndendray ny filohan'ny RMDM hanao vaksiny. Mbola mpitondra fanjakana ihany manenjika anay. Avy farany. Ino moa ny ilana vaksiny? Tsika manana CVO, manana andry, manana zao. Aiza le CVO zao? Ny rodorodo ny Afrikana naka CVO eto amintsika. Fa fambaraka tsy sotra an'izany. Tsika ny manao anavotra an'izao tontolo zao. Ny tena tsika ary tsy avotriko. Ahoana ny anavotantsika an'izao tontolo zao? Toerina ohatra zay. Tsy zany ihany sosokevitra ny RMDM. Fa rehefa nanantanina zao zavatra rehetrarehetra zao, de ny teny izy hoe andao isika hanao concertation nationale. Mba hatonga avatsika amin'ny lalana anankiray ny firenena malagasy. Fitadiavana seza eo. Ambadiky nio fitadiavana. Zahay nanome solution foana. Mbola manome solution zahay androany. Arosoy ny fifidianana. Mbola solution arosoy ny fifidianana. Enao miteny amiko hoe ina nataony RMDM na fifidianana. Nanao fanentanana zay tamin'ny lista fifidianana. Lisitry ny mpividy. Sa tsy vita nanao famentanana. Fa nanaramaso ary mbola hanaramaso an'io. Mbola hanaramaso an'io. Hoe mijery zahay taky ny ahoana no atao. Mikasika ny lista fotsiny aloha. Ny lalana mifehy ny fifidianana. Mbola jerentsika daholo zany. Satria tsika te mitady fifidianana madio, mangarahara ekeny rehetra fa manosokevitra zahay. Reto olona tsy misy anjely eto. Fa ndao zay tsy mety, ndao mba renina. Omena hevitra seny, atoro azy, ty re olona mba tsy mety mba hitsio, ty tsy mety, ty tsy ampy mba ampio. Reto tokony esorina, de mba esory. Ho hitatsika eo. Tanterahany ve zay sa tsy tanterahany tahaka ny teo aloha tsy nanatanteraka, de ho hitatsika eo. Fa ny RMDM dia mieritreritra mba hisy ny fifidianana madio, mangarahara, hisy fifandimasa-pahefana ampilaminana eto. Mba mpitondra am'izao koa, tahaka nataony mpitondra teo aloha, nanome fahefana azy, nanao sonia, mba tokony izay koa ny ataony ampitondra andimby azy. Makasika ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao mbola filoham-pirenena aloha io zany Andriamatoa Rajoelina aloha hatramin'izao. Na de teo ary zahay le resaka nationalité ty resaka zom-pirenena ity namoaka ny avy amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina fa ireo zay manana taratasy mazava mikasika ny fananany zom-pirenena embolana sa 3 volana izay tsy tadidiko tsara mba tsy tentenenako foana
eo ihany koa ny fametrahana an'izay hoe mila olona mipetraka enim-bolana eto an-tanindrazana fa maovao ihany le resaka maro ihany koa ny adevitra afa misokatra amin'iny zavatra iny a ny resaka hoe olona tokony malala sy mipetraka tsara eto Madagasikara ny amin'ny afaka mirotsaka fa ny tiako atongavana Andriamatoa filoha hevitry ny RMDM pasteur Edouard Tsaramy ilay resaka nationalité satria isan'ny nampiaka-peo ihany koa nareo tao anatin'io ary mbola andrasana ihany koa moa zany ny valin'ny teniny avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalapan'ny renana mialohan'ny fifidianana hoy izy ireo laza ianao tery aloha hoe ampandany zao fitondrany zao mbola hoekena ve zany ny firotsahany zany Andriamatoa Andry Rajoelina zany ho isan'ny ho candidat filoham-pirenena raha zay le resaka ny hoe tsy manana ntsony izy an'le azom-pirenena malagasy zaho aloha manolo-kevitra ihany mbola azo ny atao ny manary iny zom-pirenena frantsay raha ohatra ka te hirotsaka izy azo ny atao tsara hoe tahaka ny nanariny ny zom-pirenena malagasy no ahazoana manatanteraka hoe manary ny zom-pirenena frantsay de manana zom-pirenena malagasy izy azo ny atao tsara zany zay ho ataony ve zay sa tsy ho ataony anazy ny safidy tsy resaka lavabe am'izay tsika fa izay no tokony ataony raha hirotsaka izy hoe za manana an'ity karatrikely 8 centimetre ity tsisy dikanyity ama tsy misy dikanazy zay tompoko dia eto amasony firenena malagasy ny vahoaka malagasy de averiko amin'ny tompony ty de anjaran'ny frantsay sisa fa tsy anjarantsika malagasy tsony fa raha tsy zay de efa nyteniny RMDM hoe RMDM de tsy anaiky hoentiny vazaha ity firenena ity mazava zany zay tsy hoentiny vazaha ty raha ohatra ka amahavazaha azy amataratasy frantsay azy no hitondrana ity firenena ity sarotry ny anankena an'izany sea sarotry ny anankena ny ACC mety anaiky an'izany ny CENI mety anaiky an'izany fa izahay sy ny vahoaka malagasy tsy anaiky an'izany ka zay indrindra mantsy lay androm-panjakana ilay ataontsika hoe le rafitra le ACC sy ny CENI mbola isan'ny mbola adevitra ihany koa manahoana ny mety ho valin'ny fanantenana ny valin'ny zay resaka makasika ny fitoriana ny Andriamatoa Andry Rajoelina izay makasika ny zom-pirenena io raha ho an'ny RMDM manokana ye samy andry any atsika na izahay koa ary mbola ametraka fitoriana ka zay koa ny ametraka fitoriana zany eo kakaina tsy hahafahan'ny rotsaka mihitsy aloha zany izy raha zay no tena marina aloha tsy afeniny zany zay no tena marina ataonay mihitsy ny tsy hafahany mirotsaka na moa zany afenina ny anay ny politika tsy atao any ambadika fa tena ariary mihitsy zay tsy mila vazaha hitondra anay an'ity firenena malagasy ty mazava zary ka raha mbola azo atao de ho sakananay amin'ny fomba rehetra amin'ny ara-dalàna ara-taratasy ho ametraka fitoriana maro zahay raha mbola misy fitsarana Madagasikara eto de ametrahanay fitoriana na ACC na anosy na aiza na ampaky na amin'ny Bianco ametrahanay fitoriana avokoa amarana ny fotoantsika Andriamatoa filoha hevitry ny RMDM pasteur Edouard Tsaramy mialatsiny tompoko fantaniana farany amaranako azy mialohan'ny amitina anao an'izay resadresakitsika zay hoe manahoana ny mety ho tension politique mipetraka ihany koa ve le alternance démocratique amin'ny 2024 io ny fijery ny fandehan-draram-pirenena amin'izao fotoana zao aloha de mifamaofao satria mifandirotra be tena mifandirotra nefa na izana tsy zany tsy maintsy manana filoham-pirenena atsika amin'ny taona 2024 ary teneniko mahitsy direct sady mazava fa tsy ho Andry Rajoely mihitsy
ny ho filoham-pirenenantsika amy 2024 any a Frantsa angamba no misy azy fa raha eto Madagasikara no resahana tsy ho filoham-pirenenany gasy tsony izy amy 2024 ny antony ilazako an'izany de mazava mitaraina ny tany mitaraina ny olona mitaraina ny firenena ka raha ohatra ka hampitony ny fitaraina ny tany sy ny olona ary ny firenena isika de tsy mila iandrajoely tsy mila iandrajoely fa raha mbola mametraka ny andrajoely eo tsika dikan'izay tsy vita ny hitaraina ihany hitoy ny fitaraina ny tany fa mety hitera-doza ho atsika ty tany ty ka izy ny mitady loza za tsy mitady an'izany asakasaka zay mitady asakasaka zay mitady efa nalefa teo io loza manambana daholo miatra amy fiainatsika ray manontolo izy mbola te hanoy an'izany za mino fa ampy any gasy zao fiainana misy azy zao ampy azy zao ampy isainany ampy eretreretany ampy andiniany hamaritany ny hoaviny ka raha fifidianana no atao dia ambony latabatra manao sonia de mody any Frantsa ny filoham-pirenena ankehitriny tsisy anelingelina azy raha ohatra ka zay fa raha ohatra ka mieritreritra fa hoe efa nanao ny 2009 de zay foana ny averinety anareo zay a efa hitany olona nataonareo tamy 2009 a hainy olona ny fomba fanaonareo tamy 2009 a anareo zay fa izahay de mahita hoe mila fiovana am'izao mahazo azao ny vahoaka malagasy ny RMDM dia anao zavatra amy fahafolo ny volana zany hoe amy lakamisy dia ko miantso antsika mpikambana rehetra ao amin'ny RMDM na eto toerana na any amy faritra mba hifanotrona amin'ny fotoana io fa hisy dinidinika mety ho andraisatsika fanapaha-kevitra lehibe amin'ny fotoana io zay ho ataony ray aman-drenitsika dia Andriamatoa Filoha Marc Ravalomanana ny antony de zao farana ny fepito-piasantsika mba hampanohitra atsika satria manda anankiray no ny faneketsika amy lalàna dia ny mandany filohan'ny repoblika zay mampanohitra atsika ka ny farany ny mandany filoham-pirenena de mifarany koa ny mandany fanoherana ka tsy maintsy miara midinika isika ny famakafaka isika hoentitsika hanova ny tantara eto amy tanindrazantsika sorana zay vitany RMDM rehetra manerana ny Madagasikara na ny velany nanao ny aintso zavatra ny RMDM ny tany na ny tany Maurice ny tany La Réunion ny tany à Paris ny tany manerana ny tany ny eto Madagasikara ny any amy faritra 3 samby nanao ny azony atao ny RMDM rehetra manerana ny Madagasikara raha mbola plateforme no resahana tsy misy mba nanao tahaka nyty nataony RMDM ty manerana an'izao Madagasikara zao ny joro ny tsikera ny tondra vahaolana ny RMDM sotra andrehetra ary misotra koa ny filohan'ny RMDM zay nitarika anay tamy lalana marina sotra ny sasany zay moa koa nandrasan'ny olona tamy mpanohatra anay de hoe hanonga-panjakany fa tsy zay nitondrana anay tsy zay ny kolotsaina noentina taminay fa zahay de noentina handeha anaraka ny lalàna velona misy eto amy firenena tratra ny tanjona zany tratra ny tanjona tratra ny tanjona satria nanao ny asa ny mpanohatra mandra-patapitry nylay mandany lay filoham-pirenena tsy misy fanonganam-panjakana zay na dia nanovana provocation maro samihafa izahay mba ho tonga am'izany tsy tafitry tam'izany ny RMDM
Akasitrana ianao Andriamantoa filoha lefitry ny RMDM pasteur Edouard Tsarame, raha mbola toa ka misy afatra ho an'ny olom-pirenena na ny vahoaka malagasy na ho an'ireo antoko maro samihafa na ny fitondrana ihany koa omeko ray minitra ianao afana sady mamitana ihany koa ny resadresaka antsika mianaka teto. Ie misaotra betsaka amin'ny fanasana anareo anay ary mankasitraka koa ny fifampiresahana teto amin'ity toerana ity. Tena hita hoe akitso-po na dia mafy aza ny fanontaniana izay napetraka de novalianay mora satria tanindrazana no nametrahanareo fanontaniana aminay. Eto koa zao de mbola miantso ny mpanao politika rehetra tsy ankanavaka na dia RMDM aza no hanao ny tsingeritaona amin'ny 10 volana o manasa anareo namana mpanao politika izahay. Firenena iarahantsika manana ity tsy adidina irery ny havita manarina ny firenena, tsy adidina irery ny mahavita manavitra ny firenena, tsy avonavony izahay, tsy reare izahay, fa raha mifanampy kosa atsika mifametanana isika de tsika miaraka no afaka manarina an'ity firenena ity. Koa manasa anareo izahay ny amin'ny 10 ny volana o ao Abelera amin'ny 10 ny fotoana anaovana an'izany tsingeritaona na ny RMDM zany. Ao isika no ahita ny zavatra ho atao, ao isika no andre ny zavatra ho lazaina, ao isika no hiaraka manatanteraka ny toromarika zay omeny ray aman-dreny. Miantso koa ireo namana na syndicat na mpandraharaha na société civile na ray aman-dreny ara-drazana na ray aman-dreny ara-panahy satria efa ifanometanana ihany isika de manasa anareo koa izahay ao amin'ny RMDM ho tonga ifanotrona isika fa ny akangamaro tsy vaky ny amboa ary ny mitabe tsy lany ny mamba. Firaisakina re no hery ka andao ifanometanana isika ifanotra ny amin'izany rehetrarehetra zany. Koa manasa anareo re tompoko ampitiavana no anasanay antsika rehetra mba ho tonga hamaly ny antsonay amin'ny alakamisy 10 ny volana o ao Abelera ny anaovana an'izany fotoana zany. Akasitrana ianao Andriamantoa pasteur Edouard Tsarame filoha lefitry ny RMDM nanaiky ny vahiny sy ny tondra an'izay resadresaka teto izay adindray mahery kely no nyresadresantsika teo amin'ny akasitrana ihany koa ianareo rehetra ny tokantrano any nanaraka ny fandarina hatramin'ny farany ny androany aloha ny tapitra fa misy ihany amin'ny heriny akasitrana ihany koa ny teknisiana natao ambadika atao napita ny sary sy ny feo nafahatsika nanaraka an'izao fandarana izao natao amin'ny onjam-peo 5.4 FM na amin'ny tambazotra tserasera Facebook sy YouTube ihany koa ianareo rehetra tany tokantrano tany nanaraka ny fahitalavitra mametraka ny mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.